Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata 10 volana desambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny Maha-Iray Antsika Aminy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Kolosianina 1:7-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafiny ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Rehefa milaza ny Baiboly hoe Kristy ao anatinao, inona ny dikan'izany? Ny hoe Kristy ao anatinao dia midika hoe mitoetra ao anatinao arabaka teny Kristy. Tranony ianao, mitoetra ao anatinao izy, mandeha ao anatinao ary miresaka amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hoy ny Baiboly, fa momba ny tenany isika dia nofony sy taolany. Efesiana 5:7 misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Ianao ny tongony ary ianao ny tanany, ianao ny ratsambatan'i Kristy. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Hoy ny Korintiana 2:9-15. Amin'ny maha-kristiana anao dia iray tsy azo sarahana amin'ny Kristy ianao, mitambatra ho iray aminy ianao. Tsarovo ny teny eo amin'ny Jaona 4:20 manao hoe izao ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo. Aleluia. Ao amin'ny Korintiana 2:7-5 Paoly dia nanoratra momba ny zavatra niainany, momba ny filazantsara izay nitanin'ny fanahy masina. Hoy izy, kanefa tsy miampy anana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. Indro nisy lehilahy iray nanoratra momba ny fiainany ary nilaza izy, ny fahaleovako dia avy amin'Andriamanitra. Toy izany koa ny momba anao. Ao amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Filipianina dia hoy izy, mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina 2:4-17. Ahoana ny nananany toe-tsaina toy izany? Satria azony ny dikany hoe Kristy ao anatinareo. Fantany fa tsy olona tsotsotra intsony izy. Lasa iray amin'ny Kristy izy, izany hoe iray amin'Andriamanitra. Manambara toy izao ny teny ao amin'ny Korintiana 1:9-17 hoe fa izay miray amin'ny Tompo dia fanahy iray aminy. Iray amin'ny Tompo ianao, noho izany dia ambarao ampahasahiana mandrakariva hoe ny fahaleovako dia avy amin'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia hoe ny fahaiza-manao an'Andriamanitra dia miasa ao anatinao sy amin'ny alalanao. Izany mahatonga anao tsy azo resena, mahomby foana sy mamokatra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Manasanao ako hamerina ny fanekam-pinoana izay ho tononoko manaraka izao. Kristy mitoetra ato amiko ary izao ao aminy. Izao dia iray tsy azo sarahana aminy. Momba ny tenany aho dia nofony sy taolany. Izao no fanaka, fanehoany ny voninahiny sy hanehoany ny fahendreny amin'ny fomba maro tsy misy fetra. Ny fahaleovako dia avy aminy ary amin'ny alalany dia mahay ny zavatra rehetra aho. Mandeha amin'izany fahatongavan-tsaina izany, ny amin'ny tena zava-misy marina avy any an-danitra aho. Anio ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko. Samita en'Andriamanitra isika rehetra.